Nilaza ny heviny isy teny randrianasolo ny haiko nanao hoe ho faty eto isika mianakavy ohatra ka mbola tsy fantatra hatramin'izao ny tena fototry ny olany jiro sy rano eto Madagasikara. Efa maro loatra ny orinasany katona potika ary ny entana simba ny trano ihany koa may tsy tambo isaina nandritra n'izay fotoana lavabe izay raha ireo rehetra izay notanisaiko ho izy teny randrianasolo ny haiko. Mialohany hidirantsika amin'ny votoatondresaka ato anatin'ity video ity dia mbola toy mazatra foana re tompoko vavy sy tompoko lahy azadino ny miabone ny chaîne natsika, azadino ihany koa ny manao j'aime ny video ary aza adinona ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha idirantsika izany fanaovana abonnement izany mialohany herisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika ato anatin'ity video anankiray ity. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Hozaraiko amintsika rehetra ato moa ity loharanom-baovao izay avy any amin'ny radio fivoarana ity. Izy ity moa dia resaka haitrano, trano valitafo tao amin'ny commune Kiangara district Ankazobe no mainy afo ny Omaly Antoandro. Nienga tamina tokantrano iray tao antoerana io firehetana io ary tsy fantatra mazava na tonga ny fahamaizana fa ahin'ireo lasibatra ho nienga tamin'ny fipoahany vato haratra. Araka izany moa dia tokantrano valo ho nenan'ny olona miisa 320 mianaka ireo lasibatra ireo. Levony afo avokoa ny entana tao amin'ireo tokantrano naharandoza ireo nefa nidina ifotony kosa nanao ny fanadihadiana ny tompon'andraikitra hamantarana ny antony niteraky ny loza. Izany moa ny zavantranga tany Kiangara district Ankazobe ny mikasika ilay haitrano ary trano valitafo tao amin'ny commune io no mainy afo. Zaraiko moa izany ho anareo rehetra izay mpanaraky ny zavamisy sy ianareo rehetra tsy miala lavitra ankaiky ny vaovao mandalo ao a Madagasikara. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika an'izay dia ndeha resika hilaza ny zavatra hafa izay tokony ampahafantarina foana no holazaintsika ato anatin'ity video ity. Ity anankiray izay ho resantsika ity moa dia resaka trano mora manodidina ny 700 tapitrisa ariary ny vidiny appartement iray amin'ny trano mora izay afaka alohatsikelikely araka ny fanambarany Agence nationale de logement et de l'habitant. Izany hoe raha ataony kajikajy sy ny tombatombana dia manomboka amin'ny 5,000 hetsy ariary sy 2 hetsy ariary ny hofany ka mandoa hofantrano 520 hatramin'ny 20 taona dia lasa tompotrano ianao rehefa aveo. Izany moa ny mikasika an'ity trano mora ity izay manodidina ny 700 tapitrisa ariary ny vidiny appartement anankiray. Ampahafantarina moa izany satria mendrika ho an'ny besimaro ny mahafantatra izany zavatra izany satria misy lina ary misy ihany koa ny tehanao hoe merci président koa dia afaka apetrakanao ao anatin'ny komantera ny fisaoranao ho an'ny fitondram-panjakana soratiny hoe merci président fa tsy misy bedy. Rehefa voalazantsika ihany koa ny mikasika an'iny trano mora iny ndeha resika hiresaka kely ny mikasika ny filoham-pirenena malagasy tsy mipetrapotsiny ary tsy mandry andro amanalina moa ity filoha ity mba hitady zay hasambatra ny vahoaka hoentiny ary mitady zay ahafaka fahasahiranany vahoaka. Tsapa ankehitriny fa tena anisan'ny mampijaly ny vahoaka ny resaka fahatapanjiro na ilay antsona hoe délestage nefa efa tonga teny antoerana ambo manambola ny filoham-pirenena nitady ny vaholana ho an'ny délestage. Araky ny efa nolazainy dia hampiasa groupe lehibe izay mamokatra herinaratra fanampiny manomboko zao ary mitentina 300 tapitrisa ariary isanandro ny soloka lany amin'izany. Izany dia atao mba isiany jiro manomboka amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny 10 ora alina. Vokatra io ezaka izay ataon'ny filoham-pirenena io dia be dia be ny olona nankasitraka ny lazana na hoe merci président ary tsy misy toanao fa ny sasany kosa dia nampiatsiahany ny zavanisy efa ela ary efa taona maromaro lasa ny nilazany ny filoha Andrajoelina ny hoe mahafapo veny jiro sy rano hoy izy tamin'izany ary raha miaraka amiko ianareo dia aleo maizina anatin'ny fotoana fohy fa mazava mandrakizay aiza daholo ireny teny nomena ireny hoy ireo olona izay maneho hevitra manoloana izao fahatapanjiro izay mifanesesy izao. Zay moa ny mikasika ny filoham-pirenenan'i Madagasikara ndeha resika hiresaka kely ny mikasika an'ity vehivavy tsara fo ity. Raha vantany vao miresaka izany vehivavy tsara fo izany moa dia ao an-tsainy malagasy rehetra dia ny hoe Lalatina izay. Hoy Lalatina ny hoe
komina Faravohitra Faratsiho mitohy ary tsy mijanona ny fanaovana valobabena sy fampivoarana ny distrikany Faratsiho tany amin'ny komina Faravohitra Faratsiho indray no nandehanana tamin'ny farany herinandro teo. Nanolotra ny kandidany ben'ny tanàna avy amin'ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoely ao amin'ny komina Faravohitra aho Andriamatoa Rakotoroala François sy ny prailista amin'ny mpanolotsaina ny tanàna ny fanotra natao ny kandida Irmara avy amin'ireo komina hafa ao amin'ny distrika hoy havatra izay nataon'ity vehivavy tsara fohy ity tsy iza moa izany fa Lalatina Rakotondrazafy ary nandritra ny io fanolorana ny kandidany ben'ny tanàna avy amin'ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoely io dia nanararoatra ihany koa nanolotra ny jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro izay miisa 10 hanazava ny lalankely any anatin'ny fokontany any i Lalatina Rakotondrazafy. Noho ny farany tamin'ity hafatra izay nomeny Lalatina ity dia nilazany ny hoe hanohana sy hampandany ny kandida rehetra avy amin'ny Irmara raha teo izaho sy ny Antoko Freedom izay tarihiko manirana ny distrikany Faratsiho amin'ny io fifidianana ben'ny tanàna izay atao amin'ny 12 Desambra 2024 avy izao io dia hanohana sy hampandany ny kandida rehetra avy amin'ny Irmara ny tenako sy ny Antoko Freedom. Aleo apetraka tsika hatreo ihany koa ny mikasika an'izay Lalatina izay ndeha resika hilazany zavatra hafa indray. Nitsoraka tamin'ny taxi B 194 ny tovavy iray no nitsoraka tamin'ny taxi B 194 tokony tamin'ny herinandro lasa teo ary raha ny fanambarany ireo izay nanatry maso dia tsy salamasaina tsara izy ity ary izy nitsoraka ino no voadona nefa nateriny ireo tsara sitrapo teny amin'ny hôpitaly Hasizera marina fa mbola tsy hitany fianakaviana hatramin'izao fa mbola manaraka fitsaboana kosa anefa izy. Izany moa ny zavatra nisy ny mikasika ilay tovavy nitsoraka tamin'ny taxi B 194. Rehefa voalaza ihany koa ny mikasika an'iny tovavy izay nitsoraka tao anatin'ny bus 194 iny ndeha resika hiresaka kely ny mikasika ny lozam-pifamoivoizana fiara fitateram-bahoaka iray mampitohy any Mahajanga sy Antananarivo no tradoza raha hiditra any Manankazo. Ny androany maraina tamin'ny 4 ora moa nisehoany izany lozam-pifamoivoizana izany. Raha araka ny fanazavana ny mikasika an'ity lozam-pifamoivoizana izay nahazo fiara fitateram-bahoaka ity dia vokatra ny fandehanana mafy no nahatonga ny loza. Raha ny fitantaran'ny mpandeha iray tao anatiny dia izay no antony nahatonga izany ary omaly tamin'ny 5 ora ity fiara ity no nienga avy any Mahajanga ho any Antananarivo. Nefa kosa esorana Andriamanitra Andriananahary fa tsy nisy ny aina nafoy fanaratra no nisy. Izahay ato anatin'ity saina ity dia mirary fahasalamana ho an'ireo izay naratra ary ianareo rehetra izay mpandeha tao anatin'ny fiara kosa dia arabaina fa tsy maty foamanena satria mbola niaro anareo ilay Andriamanitra Andriananahary noho n'izany dia isorana mandrakariva izy noho ny fitahiny sy ny fiarovany ianareo rehetra. Tompoko vavy sy tompoko lahajaina zay ihany koa ny namarana ny videontsika noho n'izany dia hametra veloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma tompoko lahy veloma tompoko vavy.